fahasoavany ny famondrapony ny fiadanany dia anaraka atsika sy ny angona atsika. Amen. Dia mbola mamerina fiarabana atsika rehetrarehetra indray natratra ny soan'izao tapany hariva zao indray. Miaraba manokana mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto miara-manompo miaraka amintsika eto izy androany. Tsy adinona ihany koa miaraba atsika rehetrarehetra any tokantrano any naiza naiza toerana anarahana an'izao fotoana izao mino fa ny Andriamanitra atsika dia Andriamanitra manerana izy. Asaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy aharitra hatramin'ny farany fa eto Jesosy androany ny toerana misy fanatrehan'Andriamanitra dia misy zava-mahagaga foana eo, misy zavatra tsy takatry ny saina foana eo ho manin'Andriamanitra atsika. Dia noho izany alohan'ny hanomboany fotoana tsy ho sasa foana zasainao hideran'Andriamanitra eto. Fa ndao apesakitsika fenao am-pelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao mba izy mihitsy ny tantana, izy mihitsy ny omba ary izay tiany atao eto androany no ho tanteraka eto androany. Dia hitsangana ary tsika tompoko ametraka an'izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra. Dia tiako sahady ianao hivavaka ianao hisaotra an'Andriamanitra ianao hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Amin'izao fanombony fotoana izao ianao dia tiako sahady hanindraindra le tompony tompo le mpanjaka isoaory azy ny fahatongavanao eto fa tsy ny olona rehetra akory ny tonga eto androany fa zasa ianao dia manana tombony lehibe dia andao ararodintsika izany isaorantsika an'Andriamanitra. Aza vela misy olatsaka mihitsy na 10 sekonda ray ary fa eto Jesosy androany manatsika n'ity fotoana ity dia apetrao amin'ny hajany izy. Fa rehefa haitsika mametraka an'Andriamanitra amin'ny hajany dia ametraka anao amin'ny toerany koa Jesosy. Hivavaka ary sika tompoko. Saotranao indray izay Andriamanitra tsara indrindra. Mankasitraka anao foana zay Jesosy noho ny fahasoavana sy ny famondrapo mbola fahana indray mijoro eto amin'ity toerany ity miantsoantso ny anaranao. Tonga eto zay Jesosy tonga hideranao, tonga hakalazanao, tonga hanandratra anao, tonga hanome voninahitra anao. Jesosy malalo fantatray fa teto ianao hatramin'ny maraina ka hatramin'izao fotoana izao. Ny etaitaponay Jesosy, ny faniriny fonay Jesosy dia ao anatin'ny fiderana dia efa izy zava-mahagaga tsy ho takatry ny sainay efa homaninao ho anay. Jesosy malalo izahay nefa maha-olombelona anay voafetra ihany ny zavatra takatry ny sainay, voafetra ihany ny zavatra vitanay, voafetra ihany ny mahazay anay fa dia mangataka n'le fanahinao masina izay hamenao n'ity toeranyity sahady. Ny fanahinao masina Jesosy dia efa manerana hikasika ny fony olona tsiraray na zay manatrika eto zany na any amin'izay tokantrano izay misy azy. Zany fanahinao masina zany Jesosy ny tsy hatafandromanja, ny fanahinao masina mihitsy ny taridalana anay, ny fanahinao masina mihitsy ny anao fahagagana tsy ho takatry ny sainay. Dia avelana hiasa malalaka eto anao fanahy masina ataovy indray izay tianao atao eto amin'ity toerany ity. Fa ny asan'ny devoly sy ny firongony kosa mahatonga ny olona tsy fantoka, mahatonga ny olona mbola mierikerika, mahatonga ny olona ohatra ny hoe ny vatany ihany eto fa ny fanahany any amin'ny toeran-kafa dia efa fatotra sahady zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Miala eto amin'ity toerany ity ianao Satana, tsy manana anjara eto anao na ny kely dia rakofanay ny ranao masina sahady koa Jesosy zao fotoana izao averina eny aminao foana ny dery, ny haja, ny voninahitra. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Tonga eto tsika androany tonga itsika hideran'ilay Andriamanitra. Andriamanitra mifehan'izao rehetra izao ny Andriamanitra tompontsika eto. I Jesosy rehefa navita ny mission rehetrarehetra namonjy atsika dia tsy mipetraka fotsiny izy ao an-danitra ao fa mijoro eo ankavanany ray izy. Dia inona ny zavatra ataony io Andriamanitra io Jesosy io izay zavatra tena mahafinaritra tokony hamelombelona ny fanantenantsika sainao dia mbola mitondra mambavaka atsika foana izy ary ny tena zava-dehibe dia mifona ho atsika zanany isan'andro isan'andro io Jesosy io. Be da be ny zavatra tiahaka ny toeran'Andriamanitra nefa tiahaka ny toeran'i Jesosy io amin'izao androntsika zao amin'izao andro fandrosoana zao indrindra mantsy fa amin'izao andro farany zao. Kanefa hozy izy Jesosy ny voninahitra tsy meko ny hafa zany fa Jesosy rery ihany le tompony tompo, le mpanjaka ny mpanjaka
izy ny fiain'ny firenena rehetrarehetra izy ny fiain'izao rehetrarehetra zao a dia zany le Andriamanitra tompontsika eto andrano ka hoy izahay aminao androany andao ararotiny ndao indraindrayntsika Jesosy ange ndao mipetrakantsika amin'ny voninahitra fenao mideran'Andriamanitra ianao mankasitraka an'Andriamanitra Andriamanitra koa fa mahalala ny tokony ataony aminao ndao aritsika deran'Andriamanitra. Tunga gli altri fideranno Tunga gli altri fagalazana E giunzuru tuzzine Oga mananda ise Sur mandak sa ise Mandak isa ise Era michwa tunushai Laza Wanore matakisa Mandana no ni pandese Kufunana silo pirenena Yano kukupa eva Manabanda skamela Amen Jesus kukutu Amen Mandana no pandese Mandana no pandese Kufunana silo pirenena Yano kukupa eva Manabanda skamela Amen Jesus kukutu Amen Kira uwalai maheri Ikatunga inadini vere Naya prilang tunsite Oda mananda ise Sur madaksa ise Madakisa ise Era michwa tunushai Laza Wanore manakisa Mandana no ni pandese Kufunana silo pirenena Yano kukupa eva Manabana skamela Amen Jesus kukutu Amen Mandana no pandesena Mandana no ni pandese Kufunana silo pirenena Yano kukupa eva Manabana skamela Amen Jesus kukutu Amen Terá o Jesus Terá michwa tunushai Laza Wanore manakisa Mandana no ni pandese Kufunana sila pirenena Yano kukupa eva Manabana skamela Amen Jesus kukutu Amen Mandana no ni pandese Kufunana sila pirenena Yano kukupa eva Manabana skamela Amen Jesus kukutu Amen Te akamafy be ho an'i Jesosy
akaraorakoraka mafy be fa mendrika azy loatra zany ataontsika iorakoraka mafy be voninahitra andriamanitra halleloia zany ny zavatra ataon'io jesosy io le fandresena eo an-tanan' jesosy a tsy no fihinno anazy rery fa nomeny atsika ihany koa raha manaiky azy zasanao a ho tompo sy mamonjy ny fiainantsika tsarovy mandrakariva fa dia andriamanitra fitiavana izy dia noho izany dia ndombola isotra ihany koa hanome voninahitra azy tsika satria ny olombelona tsy afaka mampanantenanao zany a afaka mamela ny elokao mety afaka mamela ihany izy fa mety hoe misy tsy feno ny olombelona tsy afaka mampanantenanao hoe manasitrana ny aretinao rehetrarehetra mety vitany dokotera tsy hoe tsy ilaina ny dokotera ilainy reny mety misy zavatra vitany ihany fa nisompotsompona fa jesosy kosa eto androany mampanantenanao ninninona raha manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anao a ka manolo tena feno azy indray a dia mampanantena jesosy androany hoe ho avelako ny elokao tsy ny sasatsasany fotsiny ihany a fa na ninninona zavatra eloko efa vitanao a manaiky mamela an'izany jesosy dia toy izany ihany koa raha misy aretiny ianao na inona dia jesosy eto androany mampanantena raha mino anao androany a fa ho sitraniny zany tsarovy mandrakariva fa ny tontolontsika dia miaina ra-panahy io tsy mety hoe aretina ranofo fotsiny ihany fa mety hoe aretiny ao ny fiainany fivelomany fitiavany be da be ny zavatra mety hoe andalovany olona amin'izao andro faran'izao fa ndao a isotra an'andriamanitra fotsiny zasainao a ankasitraka azy tsika amin'ny fotsika ray manontolo dia alao izy anao izay tiany atao amin'ny fiainanao da ho arytsika misaoran'i Jehovah ry fanahy Jehovah, jifanahaio atovy mifono serehetra toanato misaorany anarany masina misaorany Jehovah ry fanahy misaorany Jehovah jifanahaio aza misy adilona ny fitahirehetra misaorany Jehovah jifanahaio serehetra toanato misaorany anarany masina misaorany Jehovah jifanahaio aza misy adinona ny fitahirehetra isay mamela ny elokao rehetra say manasitrana aretinao rehetra say manafisany ainao tsy dinany andavaka say manarina famtrapo sy fiatrananao hoe isay mamela ny elokao rehetra say manasitrana ny aretinao rehetra say manafisany dinany andavaka say manarina famtrapo sy fiatrananao hoe misaorany Jehovah jifanahaio zay rehetra toanao misaorany anarany masina misaorany Jehovah jifanahaio aza misy adinona ny fitahirehetra isay mamela ny elokao rehetra say manasitrana ny aretinao rehetra say manafisany ainao tsy dinany andavaka say manarina famtrapo sy fiatrano anao hoe isay mamela ny elokao rehetra say manasitrana ny aretinao rehetra
midinany andavaka zay manarina famotrampo sy fiatrany andaoe Yanao Jehova ra Yanao Nain Madagisa Yanao Jehova ra Yanao Nain Madagisa Amen Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Amen Hallelujah Amen Hallelujah Tena zany mihitsy Jesosy tsisy tokony mba hisalasalanay na mbola hoe irorosainy zay na mbola hoe hevitra zavatra hafa hitady tompo hafa akoatranao zay Andriamanitra fa dia tena resy lahatra zato sanjato zay fa ao aminao rery ihany ny tena misy fiainana tsy nanenina zany zay raha nandray ianao tsy nanenina zany zay Jesosy raha nanaradianao satria fantatra fa ao aminao rery ihany tsisy takanao ary tsisy mitovy aminao kanefa tompo malalo tsy vita anerinay rery zany tsy vitanay zany raha maha-olombelona anay fa amin'izay mbola miaina miaraka amin'izao tontolo izao dia raha mbola miaina zay ka mbola velonaina dia mila n'le fananao masina izay hitaridalana anay mila n'le fananao masina izay Jesosy hitarika anay hanoro lalana anay amin'izay zavatra tokony ataonay mba hanana antoka tokoa ny zato sanjato izay fa rehefa voapetraka eo am-pelantananao ny fiainanay dia misy fiarovana zany ny fananao masina ka raha ho avy koa ny andro ny fotoana izay evinao dia ino mihitsy ny tomboka se hidiranay ny lanitra ka ankehitriny izay fanahy masina dia miantsoantso anao indray fenoy indray ny olonao fenoy ny fiangonana fenoy ny any tokantrano izay mangetaeta fanahy masinao fa tena mila anao tena mila ny herinao mila ny fahasoavanao mila le fahaizamanaonao mila le zava-baovao ka ankehitriny izay Jesosy dia mbola miondrika eto am-panatretena amin'ny tahotra sy ovitra ny hiderana ianao feno ity toeran'ity fanahy masina Just you, lui déjà. Hanna se sos panza
Tosika vavaka amin'izao fotoana izao eto anatrihan'ilay Andriamanitsika andao hanandratra azy aseho eo anatrihan'Andriamanitra ny etaetanao aseho eo anatrihan'Andriamanitra ny fanirianao aseho eo anatrihan'Andriamanitra fa manana zavatra hoentina eto anatrehany ianao zao Andriamanitra eto anao sy ny fanatrihanao mahagaga ndreto ny olonao manome voninahitra anao ndreto izahay miankoka eto amin'ny eto anatrihan'ny fahalebiazanao sy ny fahasaranao tompo tsy misy toanao Andriamanitra ianao la izy atzay ka izy mandrakizay mahery ianao say toaina ny fahasaranao reto zay manaza anao Andriamanitra sandrata eto amin'ity toerana ity tompo sandrata sesosio misy sandrata fanahy masina sandrata ianao tompo sy mbola nisy fotoana nahasapanay ny fanatrehanao ka nampialamainanay sy mbola nisy fotoana nahasapanay ny fanatrehanao ka sy nahasapanay valim-bavaka tompo eto anao sy ny fanatrehanao ankehitriny rehetra zay mitondra ny mahavesatra anay eto anatrehanao Andriamanitra ay tondra ny adinay tondra ny olana misy eo amin'ny fiainanay lasa mikery eto amin'ity toerana ity Andriamanitra tiako zay ty aho ianao zay fatrapitady ady ahita tokoa reto izahay olonao mitady anao lay Andriamanitra ivavahana mianso ny anaranao mahagaga izahay satria te ahita indray ny voninahitra ao te ahita indray ny fahasaranao sy ny fahalebiazanao Andriamanitra tiany ho lalina ny olonao Andriamanitra
dinio ny ao anatinay, dinio ny fanomponay. Andriamanitra, ianao nefa nilaza fahampandresin'ny olona mahatoky anao. Ianao nefa nilaza fa ombanay ianao. Ianao nefa nilaza fa handray an-tanana ny amin'ny fiainanay. Matoky an'izany teny izany izahay fa ianao ilay Andriamanitra sy mivadika. Anasitrana ny marary indray ianao androany. Amany olana manana olana indray ianao androany. Azoko antoka Andriamanitra fa mitarika anay ianao any amin'ny fahasarana. Sotra tompo malay. Sotra ny amin'ny fahasarana izay atobaka ao indray. Sotra ny amin'ny fahasarana izay omenao anay indray. Alleluia, alleluia, alleluia. Tosika mba hitondra mambavaka ny tokantrano misy asika tsirairay avy. Sandraty ihany ny feonao zao. Andray an-tanana ny tokantrano misy anao io Andriamanitra. Manomboka manandrata feo. Tompo hoentina eto anatrihanao ny tokantrano. Matahiry an'izay atolotra iaho ianao. Atolotra ifeno am-pelantananao ny tokantranonay Andriamanitra. Raiso am-pelantananao zany. Ninona olana sy ady eo amin'ny tokantrano nisy ny tsirairay avy. Matoky Andriamanitra. Andray an-tanana n'izany ianao. Ianao ilay Andriamanitra sy mandao. Ilay Andriamanitra sy mahafoy. No mandray an-tanana ny momba ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ho any amin'iza moa say Jesosy eo. Ianao ilay manana ny fiainana no anatonanay. Tsy manana Andriamanitra hafa iankinana fa sy ianao izay. Esory ny mety hoendrika fahafoam-bavaka. Esory ny mety hoendrika sy fahombiazana. Aoreno kosa ny finoananao Andriamanitra. Aoreno amin'ny tokantrano tsirairay avy ny finoananao. Satria ianao no Andriamanitra. Sotra fanao masina. Alleluia, alleluia, alleluia. Sotra to. Tosika angina tanteraka amin'izao fotoana izao. Ivavaka ao n'io akaikinao io indray ianao zao. Sainy fa matotongeto sika dia manantena ny tanan'Andriamanitra hiasa. Matotongeto dia mino fa ao anatin'ny vavaka dia misy valim-bavaka. Marina fa tsy mifakafantatra hoe inona ny adiny ty akaikiko ty. Nefa rehefa manonona vavaka ho azy ianao androandry dia misy zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra indray ny fiainana. Tenin'Andriamanitra ny mampianatra fa raha mifankatia sika dia eto amintsika Andriamanitra. Tao ary hoe Fotoam-bavaka io akaikinao io. Aza manontany ny anarany akory ny fa Fotoam-bavaka raha vehivavy izy dia tonono hoe ity vehivavy ty, raha lehilahy dia tonono hoe ity lehilahy ty. Tompo teninao izao ka ankatoavinay. Hanehoinay ny fankatiavana misy amin'ny fiangonana dia efa mivavaka izay ankehitriny. Mivavaka ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana. Naiza toerana misy azy. Fantako Andriamanitra ô. Andriamanitra mihay mivavaka ianao. Mivavaka ho an'ity rahalahy ity. Mivavaka ho an'ity ranabavy ity. Tompo ninona ady lalovany. Andriamanitra mpamahaolana ianao. Ao ny mety miaina anatin'ny ranomaso amin'ity ora sy fotoana ity. Mavesatra loatra ny adiny. Mamahaolana indray.
Aseo indray ny fahasaranao aseo indray ny fahalebiazanao tompo zay miankina aminao tokoa ne dia mahita fahasarany hainao ataony nanasitrana an'ilay vehivavy narary ny sidra tanatony taona maro hainao ataony mamany ny olana misy amin'ity lehilahy na ity vehivavy manaraka ny fandaharana aseo indray ny herinao Andriamanitra misamikery amin'ny fiangonana eto amin'ity toerana ity ianao misamikery amin'ny fiangonana eto amin'ity toerana ity ianao asehoy ny herinao tompo niza misy mbola miaina anatin'ny ranomaso amafany ranomaso eny ny tavany ianao niza miainao anaty aretina saritra sitraniny ity ilay ora anao fahagagana indray ianao ka hanasitra anazy sotra Jesus ianao ilay Andriamanitra sy miova sotra fanahy masina Alleluia 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 averinay aminao ny voninahitra tompo satria anao taloha zany anao mandrakizay misotra tompo alleluia alleluia amen samy mahazo ny toerany tompoko dao sika ity tanana mafy fidérasika an'Andriamanitra alleluia ia mamerina fiarabana zay efa noentiny mpanompon'Andriamanitra teo amiarahaba sika rehetra tonga soa atao anatin'ny tranon'Andriamanitra indray izasy anao miarahaba ihany koa an'izay manaraka ny fandaharana any amitokantrano misy azy misy matoky hafa miaraka amintsika ny Andriamanitsika ary izy no amaly an'izay vavaka nasandrasika teto amin'ity toerana ity indray zany amen za moa tiako ny manentana hoe mahereza mivavaka mandrakariva hoy ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fotoanany na sy amin'ny fotoanany dia ansoy foana ny anaran'Andriamanitra fa hampandresy anao izy amen io olana sy ady misy eo amin'ny fiainasika io dia sainy ho escalier hitondranao amin'ny fiakarana indray amen fa ao ambadikin'io dia ho isava mahagaga ho ataon'Andriamanitra ho isy fisandratana mahagaga ho ataon'Andriamanitra amen hitra amin'ny fandarana manaraka moa isika dia ny afahasika indray mitondra mifanatitra satria tenin'Andriamanitra ny mampianatra manao hoe aza miseho foana sy hitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah ka dia ho tanterahasika indray zany ny fitondrana ny fanatitra eo anatrehany ho an'ny ampafolo-karena dia teriny aty anoloana ny fanatitra sotra kosa dia tatazana eny am-pitoerana ao anatin'ny fanatanterana zany dia hideran'Andriamanitra amin'ny hira fiderana trano zany sika tompoko da ary tonga dia misangana ny amin'ny fanaterana ny ampafolo-karena izany sika Si fecha tu la yana biterana ua manjakisa anaja chana shira irana ifu ukalu Chiudesa la caridera canifuku sifana si fecha tu
Azajanona mihitsy zany teatanantsika zany a mandrapatonga amponopon'Andriamanitra ety amin'loha. Fasika ity tanàna mafiano fideransika an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Tahoarisika tompoko ivavaka man'ny afatra izay nampitondran'ny tompondray eto amin'ity toerana ity a. Mba tena aniry ao aposika sirairay avy ny teny atonga sika ivoan'ny vokatra avy amin'Andriamanitra indray zany. Tahoarisika ivavaka tompoko. Samy mivavaka. Raha io dia rainay mandrakariva ianao, saotra tompo malala satria nomenao fotoana indray andrenesana ny amin'ny teninao. Ny teninao dia ianao ihany. Ny teninao no ariana izao rehetra izao. Teninao ihany koa androany no hiatraika ty anatinay, anova ny fiainanay, anasitrana ny aretinay, amany olana misy eo amin'ny fiainanay. Indrindraindrindra tompo, io teninao io no anokatra lalanao anay, ahitanay ny amin'ny fanjakanao. Tenena aminay tompo, ny teny sy hiverina raha sy mamokatra noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Didina kosa ny herin'ny fanaharasim-panasasy ny teny sy manana anjara eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no amoanana tetikady ny devoly fanahany sy finoana resena amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tosika maka tenin'Andriamanitra nalay natao tao amin'ny boky Jona toko voalohany manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9. Jona toko voalohany manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amitai tenin'i Jehovah nanao hoe: misangana makandresa any Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsindry. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopy izy ka nahita sambo akany Tarsisy.
dia nandony karamany ka niondrana taminy iaraka andeha taminy tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Fa Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanoza mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matilo ka samy mitaraina tamin'ny andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao asambo mba hampatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry ary reniko ny torimaso. Dia nakao aminy ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endrety ianao reniko ny torimaso foana eto misanganaka ansoy ny Andriamanitra ao fa angamba hihevitra sika Andriamanitra ka dia sy ho faty sika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy sika nanao filokana mba izahansika izay nahatonga izao lovo izao amintsika, dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy masina ianao lazao aminay noho ny amin'iza moa ny mahatonga izao loza amintsika izao. Inona ny raha fanaonao ary avy taiza ianao? Aiza ny taninao ary avy amin'ny fireneniza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho ary Jehova Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izahay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe andray izato ataonao zao izato, fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehova izy satria efa nambarany taminy zany. Dia hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba hahatony ny ranomasina aminay, fa mbola ny ananoza ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo be tao aho ka azo-pahazo any anatin'ny ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko ny nahatonga izao onza mahery izao aminareo. Nefa namaky onza fatratra ny olona mba hamerina ny sambo any amin'ny tany maina fa sy zakany satria ny ranomasina mbola ny ananoza mafy taminy. Dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao izahay Jehova, aoka sy ho faty izahay noho ny amin'ity lehilahy ity, ary aza taonao ho mpandasaka raha marina izahay, fa ianao Jehova efa nanao izay sitraky mifonao. Dia nobetain'ireo Jona ka nasipy tany anaty ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina. Dia natahotra an Jehova indrindra ireo olona ireo ka namony zavatra tao fanatitra aho eo anatrehan'i Jehova sady ny voady. Alleluia. Alleluia. Ia isaorako ny tompo lehibe satria mbola nomeny tombonandro mpahavelomana indray sika tsirairay avy afaka mandreteny ho fanisina ny dia raha ny sendra mibiloka, ho fanohizana ny dia raha mbola ao anatin'ny lalana makany amin'ny fandrosoana, ho fanasitranana raha marary, ho vahaolana raha misy olana. Amen. Tanjon'Andriamanitra raha lasana bavy dia nitondra sika amin'ny fahombiazana mandrakariva. Amen. Ary za mino maro amintsika tonga eto tena andalan'ny fahombiazana ianao io. Amen. Maro amintsika tonga eto mety sy mbola tao anatin'ny sainao akory anao ahoana reny hitondran'Andriamanitra nyty fiainako ty fa androany hitondra vaovao mafaly, hitondranao amin'ny toeram-pahombiazan'Andriamanitra. Sy ho lavitra anao ny fandresena, fa efa akaiky ny fandresena izasy anao io. Amen. Somary amin'ny tapany hariva ohatr'izao dia matetika sika no mitondra fampianarana na fananarana mba hatonga sika izotra amin'ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana sika. Amen. Sy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray dia fa ao sara zay ny fiainany, fa manompo an'Andriamanitra isika mba hanisina ny dia sika. Amen. Maro ny olona manompo an'Andriamanitra ny diso hevitra satria misaina izy fa rehefa tonga misehatra ny fanompona dia sy misy sonony olana, na hoe rehefa tonga misehatra ny fanompona rava ny ady ka dia efa mety zao ka dia alindao izanona amin'izao. Tia hanaitra sika ny hoe Andriamanitra androany andao hiaina amin'ny fahamarinana mba tonga sika tena ho ao amin'ny drafitra Andriamanitra, hiaina amin'inona hoe
fahamarinana. Alleluia. Misy tantara anankiray izay nivakina tamintsika teo tantaran'le lehilahy atao hoe iza Jonano anarany. Ity lehilahy ity raha ny voalazany tenin'Andriamanitra, izy ihany koa nanambara azy, satria rehefa nanontany ny olona tao anatin'ny sambo, izy ianao, dia izao no navalina. Olona manompo an Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany aho. Zany hoe resy lahatra ity lehilahy atao hoe Jona ity, fa ny Andriamanitra tompoiny dia izy ilay Andriamanitra tompoinao ihany koa. Alleluia. Zao anefa ny zava-misy raha lasana bavy, ny fanozy tamin'ny olana ny sambo anankiray ny arahan'ity lehilahy atao hoe Jona ity. Inona ny olana tao ho ianao? Ity sambo tia dia sambo efa nisy olona andeha ho an-Tarsisy. Fa Jona niditra tao anatin'ny sambo io dia nandony sarany mitovy amin'ny olona mba ho any koa izy. Saingy ny dialehany ihany dia tapoka. Raha nanaraka sarany tantarisika dia sy programany akory no hany. Fa inona ny nahatonga azy nandeha tany? Tsokan'izy. Tsokan'iza? Tsokan' Jehovah. Izy reny tany tsy ho hitan'i Jehovah. Nitsoka ny iraka nanirahana azy. Niala tamin'ny iraka nanirahana Jehovah azy. Nanda ny iraka nanirahana azy. Ka dia nifantany nitakatry ny sainy. Dia ny hoe raha ho an'ny niveny ny rahana, za tsy ho any. Fa ho aiza ozy? Ano mety amiko. Samy mandeha sambo anefa ireo. Samy mandeha sambo nanoany Ninive nanoany. Fa ialany an'ilay iraka Jehovah dia nisafidiny ho any. Inona moa ny iraka nanirahana azy? Nanota Ninive. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia mandehana teneno tezitra aminao Andriamanitra. Ny voasoratra aza moa ho aringan'Andriamanitra mihitsy io tanàna io noho ny fahotany. Teo ny nahatonga sainan'i Jona, aleoko miala n'izany teny izany, za tsy ho any. Ny nahatonga somary ny tantara kely an'izay tantara izay dia tehiteny aho hoe maro ny kristianina ny velotaraina, fa maninona ary ny fiainanay? Za efa mpivavaka, za efa manompo an'Andriamanitra, za efa mba zao taona ny nanompo, za efa mba zao ny zavatra, efa mba haiko daholo ny hira ao am-piangonana, za efa mahay verse maromaro ao amin'ny Baiboly, za efa mba mitory tesy, za efa mba nampianatra tatsy, nefa dia mbola maninona ihany ty fiainako ty? Tsy ny mbola misy olana ihany ty fiainako ty. Te hampandiny tena tsika Andriamanitra hoe dinio tsara, sa ho mbola misy fiainana sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fotoana izao raha lasana bavy, za manokana dia nandinika sy indray mandeha natafatenen'le hoe tena efa vanina ny farany. Fa ny fotoana manahoana kay tokony ahitasika ny tanan'Andriamanitra miasa raha zao vaninandro iaina sika zao. Engany ianao ahita ny tanan'Andriamanitra miasa amin'izay. Amen. Engany tena hosapanao amin'izay kay ny olona manompo an'Andriamanitra marina. Dia mahita fahagagana izy, mahita fahasarana izy, tena miavaka marina ny fiainany, tena miavaka ny momba azy. Zao voatesy teo ivelany teo efa nisy olona 3 joro vavolombelona amina fiasan'Andriamanitra. Dia ho zaka hoe vanina ny farany marina rangaha zay angatahana aminy ka tena mino anao fa hamaly izy dia maninona Andriamanitra? Tena mamaly Andriamanitra. Misy an'ilay anankiray tsy haiko na eto izy teo na efa lasanody, inona ny zavatra nijoroana vavolombelona tamin'izy mianso. Pastera hiteraka le zaza dia tena zao ny problème, dia efa manomboka tonga amin'ny feo didina mihitsy dia harany feon'ny mpisabo tokoa aloka zay ny fahezany.
fa finoanan'Andriamanitra no nilazana sy mididy teraka soma tsara dao delivrena dia raikitra ny fanafahana ny vavaka no nandrasany tena ninona le sasa tena ny mpisabo andidy aza miaraka amin'ny ansa efa ohatray fa hoanany amin'ity zavatra efa nisy tany aloha finoana no andrasan'Andriamanitra dia ho atao amintsika zany ingeny zavatra nisy tao Egypte mahery miteraka zazalahy ny Israely miamitombo nisany zanaky ny Israely matahotra amin'izay ny Egyptianina raha manomboka lehibe reto zanaky Israely lehilahy reto ry zareo matanjaka be ka hiady amintsika sy ho resitsika tsony reo noho izany andao rangahy anaovana fikafika reo raha vao bevoka amin'ny vehivavy dia aza sina rasazy na pampiteraka avy amin'zareo fa ndao avy aty amintsika no mandray azy rehefa misafo izy ka raha vao manomboka tarafina hita hoe lehilahy dia atao ahoana vinoy raikitra fanekena fa le Andriamanitra hivavahany zareo izay hivavahantsika eo tsara inona moa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany raha ny fahitana tokoa dia izay aloha zany ny zava-misy eo an-tanàny fa manomboka bevoka ohatrany hoe zavatra normal ny pampiteraka eto Egypte ny tena mahay pampiteraka eto aminay ny tena tsara sy misy pampiteraka teo sa zay nianatra ka hivoaka sazy fa mana dokotera ka apiteraka dia efa sekena raha avy amin'ny zanak'Israely fa avy amin'iza ihany no ekena Egyptianina ka rehefa hiteraka sy maintsy manatona mpisabo ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy zany fa vao manomboka akaikikaiky ny fotoana hiterahana ny rasazy miteny fa roa herinandro ty sisy noho izany roa herinandro miandry atao amin'ny hôpitaly fa sy mivoaboaka fa vao manomboka mandray fanapahakevitra ny pampiteraka hoe miditra dia fa naninona le sasa teraka ny zanak'Israely satria inona ny antony fantatr'Andriamanitra ny tetikadiny fahavalo dia nitanterahany mialoha ny fanafahana maro amintsika tongeto fantatr'Andriamanitra ny tetikadiny fahavalo fa ho tanterahana aminao ny fanafahana tanterahana aminao ny famonjena dia hiala maina ny fahavalonao halleloja ny any Jona sika zao nandany tenin'Andriamanitra Jona dia lasa niditra anatina sambo anankiray ho an'ny Tarsisy rehefa tonga tao anefa inona ny zava-nisy satria miprograma n'Andriamanitra sy aniraka ny Jona ho any amin'ny lehalen'io dia nisy olana teo ary ny olana nisy teo sy izy rery no ny aina azy fa ny ray sambo taminy ndray naninona avokoa nanana olana dia anafaka ny tokantrano misy anao io Andriamanitra amen mety misy olona ray fotsiny ene aho hoe mandahan'Andriamanitra dia miteraka inona amin'ilay tokantrano teraka olana zay ny antony hivavahasika sy misahatra ho an'io tokantrano misy atsika io ny antony hivavahasika sy hisahatra ho an'ny fianakaviana misy atsika io satria sambo iray no andehanana nanomboka vaky taraina ny tao anaty sambo ny rivotra manoza be ny ranomasina manoza be ny rivotra mitsotsoka be efa manomboka milangilana ny sambo Jona nandeha izy teo nidina any ambany dia naninona izy natory zay aloha ny sary zay aloha ny voasoratra inona moa ny matory manadino ny zava-misy any ivelany manakipo maso dia manomboka mirelaksa ozy ny tanora natory sy ny raharan'izay iraka sy ny raharan'izay zava-miseho fa niezaka nanadino ny any ivelany tonga ny onza ny olona nefa sisy matory fa samy maninona avokoa miatrika ny aditry ny olana eo ivelany inona ary ty mahazo asika ty inona ty mahazo ty lasa nisy nikitika ora miseha
tomatory mody taitra fa ahoana manoza be ny ao ivelany ao rivotra re zany eo zany efa tadiletika ny ty samysika ty ny olona rehetra samy miaso ny Andriamanitra fa ahoana ianao ty nanomboka tonga amin'ny fanontaniana fa izy no Andriamanitra ivavahanao tena misy ny olana sy ady indraindray mety vokatry ny fatorisika indraindray mety vokatry ny toromaso sika efa fantatrao fa le Andriamanitra ivavahanao dia afaka ny amaly anao amin'ny andro sarotra sy tokony atorina ho rendremana nefa sika manoloana ny zava-misy raha mahasapy ianao fa kristianina nefa mbola miatrikady tokony aninona ianao tokony hivavaka tokony hanaiky ny iraka ny ran'Andriamanitra tokony hanaiky an'le tenin'Andriamanitra inona ny tenin'Andriamanitra efa renao efa nakatoavinao ve satria fototry ny ady sy ny olana eo amin'ny fiainan'ny kristianina dia ny tsy fahaizany manaiky na makatò ny tenin'le Andriamanitra ivavahany teneny kely ny akaikina hoaka zay ny toromaso hoe alleluia raha sondrina amin'ny toromaso isika dia anao ny ataony any amin'ny fahavalo rehefa natory jona ny ao ambadika nefa manoza be olo-kafa ny nandona azy fino ny ty mampatory ianao ngasy hitanao io rivotra sy ranomasina io misy zavatra tian'Andriamanitra hiaina antsika mba hatonga sika hiaina amin'ny fandresena mahagaga amen na voalohany ankatoavy Andriamanitra atao inona Andriamanitra mila mahay makatoan'Andriamanitra isika asehoy fa olona mahay makatoan'Andriamanitra ianao mitazana ny mpitazana raha lasa anabavy miandro fatratra mpitazana hoe anao ahoana ny fiafaran'ny ty sambosika ty anao ahoana ny fiafaran'io sambonao io tena ho tonga ve io sa irendrika ho tafavoaka ve io sa anao ahoana fa sika kosa androany ndao anambara fa sy maintsy tafavoaka ny sambosika amen na ahoana moa ny ananasika antoka fa ho tafavoaka izy raha Jesosy no ao tafavoaka io alleluia alleluia fizorana vavolombelona voaheniko voateo nisy zazakely tapaka ny tanany tesa tongony tena efa nizara ny taolana tao ny mpisabo misy nefa miteny hoe io ndray dia sy vita mora satria tapaka io fiantsona anaran'i Jesosy dia nampisy fagagana ny tapaka dia ozy izahako tamin'izay nainoko an'le anson'le ranabavy io Andriamanitra tsy nianatra mpisabo tompo fa mampalahelo raha zazakely ny tapaka sahady ny taolana dia sanatria ve zany dia ho bingo izy na tsy haiko hoe manatakaitra mbola kely tompo manaova fagagana fa tena mba sy rariny zany ka fa Jesosy mamaly vavaka androany anaeno valiny tesy apotitry le azo tesy dia ozy le ranabavy nitoy izy no Andriamanitra halleluia aoka tena ho mahatoky amin'ny fanompona azy raha ny sitrapony devoly dia sy hita fagagantsika raha sitrapony devoly dia ny faharenirehana no hita amintsika raha ny sitrapony devoly dia faharavana no hita amintsika raha ny sitrapony devoly dia isika hitalao esy hitalao erony tokony ho izy fandroandry andao ho resy lahatra fa ny antony neson'Andriamanitra sika ho vavolombelon'ny fahasarany ho vavolombelon'ny fahalebiazany mba tena ho hita miariary fa miasa Andriamanitra ary afaka hiasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izy amen na alleluia rehefa nanday ilay lehilahy atao hoe Jona dia nanonza be ny ranomasina ary saika niletika ny sambonisy azy mba sy ho kristianina manana olana isika ndao akato ny didin'Andriamanitra ndao akato ny tenin'Andriamanitra alleluia Galatana toko 5:20 tenin'Andriamanitra efa mahazatra ihany koa fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po
famirampana, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Ny olona manompo an'Andriamanitra manana tahotra azy dia tokony ahitana ny vokatry ny fanahy. Tokony ho hita eo aminy ny vokatry ny fanahy, ary raha hita eo aminy ny vokatry ny fanahy, aomby izay. Amen. Sy natao soratana fotsiny ty teny tia, dia natao olalovana fotsiny fa natao andinihana ny fiainan'ny kristianina tena ao tsara amin'ny fanarahany an'Andriamanitra. Inona ny vokatry ny fananam-bareto ny voalohany dia ny amin'ny hoe fitiavana. Amin'izao vaninandro eny asika izao, fomba anankiray hoentin'ny fahavalo sy hatateraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fanesorana an'ity atao hoe fahaiza mitia ity. Ono mikarava amin'ny fifankatiavana sy mifankatia ny olona, fiasaram-bela tsy misy. Eny fa na dia ny mpiray tampony eritreretina ho aina iray azy, dia inona ny zava-misy ao? Fiasaram-bela sy mahay mifankatia. Ao anatin'ny trano anankiray dia mody fampimeme fa mivoaka eo, aleo no mity olo-kafa toy izay hity ny mpiray tampo aminy. Aleony ny vazaha moa ty teneniko ity, mijeren'le documentaire regny dia rehefa misy alika anankiray ompian'le tokantrano anankiray, fona amin'le fomba fiteny azy, mahazo bizobizoatra amin'ny alika. Safosafo be sy fakahitana. Zay rehefanao ny hanina omen'le alika, ho ay zany izy. Fa le mpiray tampo aminy, na safosafo ny ray mandesiny izy, fa fandroahana aza mety ho izy. Engane isika ho kristianina manam-pitiavana. Amen. Andao amerina indray ny tena fitiavana. Fianakaviana no nivorona anay indray andro dia zao ny zavatra niteneniko, satria ny ao aminay hoa rehefa bonane dia mifamela heloka ny fianakaviana. Rehefa manomboka mandeha ny janvier, février, marsa dia ohatran'ny 6 le nifamela heloka iny. Dia tamin'ny anina teo zay nifampiarahaba, dia rehefa nifampiarahaba dia efa fantatra ny zavatra ho tenenin'ny ray aman-dreny. Zao zany sika dia hiditra amin'ny atao hoe fifamelan-keloka, tsy nefa programme efa vita. Zay manana lahelo amin'ny ray dia misy roy eto dia miteny hoe sy manana lahelo tsony io. Dia raiky sy efa mazatra io. Ndry vita daholo dia ozy izako, tena magaga rangany olombelona. Mba fantasika reto ve hoa fa tamin'ny ray aman-dreny be vao niteraka sika, i papa sy mama niteraka sika, dia vilia saika vilia 3-4 ihany no maninona eo ambony latabatra, na eo ambony lambanana ozy ny any amin'ny faritra ny avinay, petraka ambany daholo dia samy maninona an'io eo. Dia indraindray aza moa sotro sy voasasa, tara fatongavana ka sisy sotrotsony, efa nalany ny teo aloha, tonga dia atao inona ny sotro? Avinanany. Zoky ihany io, na hoe zandry ihany io. Fa rehefa manomboka le bebe efa samy manana ny tokantranony, fangany io vi olo io fa sy izy ihany io e. Vao avy ninana ny anankiray, ka sendra ny vahiny tao ny anankiray ka nisy sotro teo, iza ninana tamin'ity, izoky, sasao aloha. Sy hoe rasy ny manasa an'ilay sotro, fa inona ny tiako sindrina amin'izany. Le niaraka teo ambony latabatra tambola kely ihany ene io e. Fa nisy inona tafiditra tanandrisan'iny fotoanany, nisy fanahy rasy tafiditra, nitondra fisaraham-bazana, nitondra sy fifankatiavana. Dia nanjaka nisy fifankatiavana, ka raha vao miteniny anankiray dia ohatrin'ny olona hafa izy, ohatrin'ny sy le mpiray tampo iny, ohatrin'ny efa sy izony ianao satria efa nanambady ka dia sy havana itsony. Sy izay ka. Jesosy ny vavaka ny ray andro, raha io aoka mba
ho iray toasika izy ireo. Inona ny tiany ambara amin'izany? Ifankaty. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ny rasta-didiko moa dia terma ao anatin'ny tokantrano anankiray. Vao misy zavatra kely dia rasta-didiko. Tadidiko iny. Tadidiko le tantarainy eo amin'izay. Rehefa misy zavatra sarasara dia mody fankaty indray aloha. Dia vao misy zavatra dia tadidiko ka. Ngane isika pino ato amin'ity fiangonana ity ifankaty. Ary sy ety antsika ny aneo fifankatiavana. Fa any amin'ny misy asika any dia aninona tsika? Ifankaty. Satria vokatry ny fanahy. Fitiavana. Vokatry ny fanahy koa ny faharoa ao ino? Inona? Fifaliana. Tokony hanana fifaliana ao anaty ny zanak'Andriamanitra. Amen na? Sy fifaliana foroforonina fotsiny, fa fifaliana velona ao anaty. Raha tena masaka ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra, izay mampanantena asika fa sikio nge ndray androany dia hiaina amina fifaliana mandrakizay, dia ho velona ny fifaliana ao zao. Satria ho maivana aminao ny adinao, ho maivana aminao io olana misy io mandalo vetivety io, fa misy fifaliana maharitra ato amin'Andriamanitra. Amen. Tokony hanana fifaliana ny zanak'Andriamanitra. Manana fifaliana miaraka amin'ny Jesosy, fa io ady io sy vita sika rehery zany. Sa vitanao reriny ianao? Ohaty miaraka amin'ny Jesosy fa mivadika fifaliana. Amen na? Hoy ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny fanahy, fiadanana. Jesosy rehefa niala teto dia io ny zavatra tenina verimberiny, fiadanana no. Dia fiadanako no. Misy fiadanana ato amin'ny Jesosy ireo olona. Amen na? Aoka sy ho ankivininy devolony fanantenanao, fa misy fiadanana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Amen. Misy fiadanana ny fanompona an'Andriamanitra. Satria hampandresy asika Andriamanitra. Hiditra ny sehatra amin'ny adisika Andriamanitra. Hiditra ny sehatra amin'ny olana misy asika izy. Tonga dia isambikina le ry amin'ny farany satria ny tena tiako sindrina. Fahamarinana dia vokatry ny fanahy. Fahamarinana io moko ny tena tiako sindrina be zao. Vokatry ny fanahy ozy izy ny fahamarinana. Maninona moa ny somary hosindriko ny fahamarinana? Satria ty fahamarinana ity no amatarany olona fa mpianatry Jesosy isika. Amen na? Tokony ho marina isika. Raha van'ny fahavalo ny fahamarinana amin'izao vaninandro iaina asika zao. Satria sy tiany iseho io fahamarinana io. Samy miaro ny rambony sy ho tapaka ny manany rambo. Terma moa le hoe samy miaro ny rambony sy ho tapaka nefa za mahita sika ne sisy rambo e. Sasy mara zany. Samy miaro ny rambony sy ho tapaka. Ny alika rangamy misy rambo a. Inona ny tiany ambara amin'io? Na dia sy fahamarinana azy, dia hiainana ihany mba ninona? Sitrany ahay mba mandresikely amin'ity anina ty. Andao ho marina ka. Andao tena ny fahamarinana no aseho. Andao nge sika izy hery tenin'Andriamanitra Ezekiela 4:7. Na dia eo azy ireto telo lahy ireto, izany Noa, Daniela, ary Joba, dia ny tena ny ihany no voavonjony noho ny fahamarinany ho izy. Songaiko tao anatin'le tenin'ny ty mpaminany ty teny ty fa manaitra ahy. Amin'ny dika teny hafa dia mazava be. Izy telo lahy ireto dia niaina ny fahamarinana mba ho famonjena ny aim-panahiny ary ho famonjena ny fiainany. Ny fampiankina ny any an-danitrany sy ny tetỳ an-taniny.
dia voavozy izy ireo noho ny amin'ny fahamarinana nananany. Ny zanak'Andriamanitra marina ho voavonjy. Miala eto izy ho any an-danitra. Eto tany izy mahita fahasarana. Eto tany izy mahita fandresena. Eto tany izy mahita fahombiazana. Dia hoy ny teny, izy telona ireto, Noa, Daniel, Joba, dia nahavoavozy ny tenany noho ny amin'ny fahamarinany. Aoko ho marina ry kristianina havana. Fa rehefa miaina amin'ny fahamarinantsika, resinao io adinao io. Resinao io olana misy amin'ny fiainanao io. Sitrana io aretina misy io. Ary manomboka iaina amin'ny fifaliana amin'izay isika. Manomboka iaina amin'ny fiadanana amin'izay isika. Satria tanjon'Andriamanitra hitondra fandresena ho asika izy. Ozy rehefa sika tsirairay inona moa ny antony mahatonga ny tenin'Andriamanitra dia nanavaka loatra. Anisy telo reo. Tsy izy ireo ihany besaka izy atao anatin'ny Baiboly. Fa ireo moa zany nambaran'ity mpaminany ity dia izy ireo aloha no hosongaina. Donc isika izery tenin'Andriamanitra Genesis 1:9-7. Le niteneniny voalohany io hoe Noa. Ary zao ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy siny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny ny ara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Vao marina ny tenin'le mpaminany. Nahavozy ny tena nozy Noa noho ny amin'ny fahamarinany. Hoy voasoratra ny Genesis, zao ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy siny tamin'inona? Teo amin'ny mpiarabelona taminy. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Le farany no idirako voalohany. Tena sy diso sika raha miara mandeha amin'Andriamanitra amin'izao fanompona atao sika izao. Satria te ampiseho eo anatrehan'Andriamanitra sika fa ho vavolombelona fahasarany amin'ny andro mpiaina sika. Amen. Ity lehilahy atao hoe Noa ity dia vao marina amin'ilay teny voasoratra fa lehilahy marina izy. Rehefa mamaky ny tantaran'ny Noa, vao nandre tenin'Andriamanitra fotsiny izy hoe Noa, ho aringako ny tany noho ny amin'ny fahotana vitany. Fa tena efa mihoatra loatra kosa. Tena efa mba sirariny loatra kosa. Noho izany handringana ny tany aho. Zao anefa hitako ny fahamarinanao ry Noa. Kandana manaova sambo eny amin'ny toerana avo. Zany hoe tantaraina kamora. Dia rehefa nanomboka tonga tamin'ny Noa ny teny, dia hoy Noa, zay hazo hita ve tompo dia anaovana azy? Hazo gofera, ary ananina maka an'ilay hazo. Lavitra ny toerana angalana hazo. Mavesatra io hazo io satria hazo hiomanana amin'ny eny ambony rano. Ny rano mazava be raha hazo moamoaka dia mety mora maninona? Mora loa. Fa ninona teny nambaran'Andriamanitra taminy? Nanaiky ve isan'andà? Raha olona somary mbola hafahafa amina fanekena Noa dia mety mbola ny adivaritra. Tompo, isakekitranona isy misy hazo sapin. Aza dia mba mila vaniny moa Andriamanitra. Aza dia mba atao an'io moa fa leo zay hazo hitako eny dia manino? Anamboarako ny sambo. Fa tsy zay. Fa zay nitenenin'Andriamanitra dia naninona izy? Nanaiky izy. Rehefa nanomboka ny taona ny hazo, saiko mety tsy voasoratra raty moa ilay izy fa ny sainko no misaisainany zany angamba. Andro maina migaingaina ve? Tamin'ny voalohany aloha naka hazo izy dia ozin'olona fomba n'olona ihany no maka hazo. Mba tetehanao zavatra eny ngamba Noa. Mety anaovana trano angamba iny ka. Mety anaovana. Fa rehefa nanomboka ny voaka ny saran'ilay sambo, honareny vavan'olona. Tsy mbola nahita lehilahy adala ohatry ity aho. Zaho andro migaingaina sy isorana sy rano eny ambony eny. Mbola olona be da be koa zany ny aninona niny avy eny ambony eny. Hibatany ny sambo iny azo ranomasiny. Nefa ny ranomasina aza tsy taza maso. Normal ihany ve io raha manao sambo io? Fa atao inona sambo?
eny tendrombohitra no atao, andro saviorana, inona ny fomba, inona ny eritreretiny, fa tena voan'ny retour-dazy io. Miaina amin'ny fiainana sy normal io. Feo mandeha sy maintsy tonga aiza. Sy maintsy tonga potsofinoa zany. Fa sy ny tantara ny Baiboly indray andro dia nizory teo ampovoan'ny olona be da be Noa. Sy adala zao lehilahy zao. Iza le niteny hafa adala. Mivoay ady amiko. Tsisy io. Fa na dia nisy feo nandeha dia naninona ihany Noa. Namboariny ny fony. Dia natao ninona ihany ny sambo. Ianao tonga eto io aza misaina sisy hiteny. Tsy maintsy misy miteny. Ary rehefa manomboka misy feo tonga eny apotsofinao mifalia. Fampanamboarana sambo ianao io. Alleluia. Rehefa manomboka misy feo tonga ny aminao mifalia. Fefa eo ampandrefetana ianao io. Ny mampalahelo aza moa dia sisy feo tonga ny apotsofiny maro. Satria sisy zavatra miovaka. Raha te hita zavatra hafahafa dia midira amin'ny zavatra hafahafa. Teneny kely eo akaikinao eo amin'izay teny izay raha mba azonao ilay izy hoe. Raha te hita zavatra hafahafa dia sy maintsy miditra manao zavatra hafahafa ka. Tsy ho hafahafa very olona. Ny olona mitaraina miakatra amin'ny vidim-bary ianao ifadianina. Hafahafa zany ka. Tomina ny sasany, ndao mba ifadianina. Te hiteny ianao pasteur. Fa hoana? Ny anay ary ao, ngy ray kapoaka ho an'ny olona 5. Dia maninona e? Zay aloha misy androany. Fa sy maintsy maninona? Miditra amina zavatra hafahafa aloha. Ndao hiakatra tendrombohitra, za raha vao migaingaina be dia sy mahazaka ny lohako. Ty lehilahy ty izay nitenenina taminy dia naninona izy? Oui, c'est fosy. Fa rehefa tonga ny safodrano, avitra sa tsy avitra? Inona ny nahavitra azy? Le nitenenana azy, nahavonjy azy. Alleluia. Andao androso amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Andao marina amin'ny fanarahan-dian'Andriamanitra. Andao marina amin'ny fanompotsikan'Andriamanitra. Aza mamita tena amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa le lehilahy atao hoe Jonany ka olona efa nino an' Jehovah efa mino an'Andriamanitra fa fandavana tenin'Andriamanitra ny mitondra tany amin'ny toerana sy tokony ho hita. Tsy haiko moa fa mahagaga Andriamanitra fa raha any anaty kibon'ny trondro zany ety ivelan'ny trondro aza rehefa miboraka ny sinainy aza noho ny 2 andro ao anatin'ny anao amin'ny akaiky ny lakozinareo ao miova ny tantara. Efa miaso biby hafa io. Fa 4 andro ny Jonathan akibon'ny trondro. Efa 3 andro ny mifampitakosina tao. Fandavana tenin'Andriamanitra. Ny olona makato tenin'Andriamanitra miova ny tantaram-piainany. Makany amin'ny fahasarahana izy. Makany amin'ny fandresena izy. Olona nanan'Andriamanitra fitokiana izy. Inona ihany koa moa ny an'ity lehilahy ty? Sy nanatsiny teo amin'ireo olona naninona? Fanontaniana napetrako tamin'ny fiangonana anankiray Jesosy moa taiza ny tena hita raha mivoalazan'ny Baiboly. Tao am-piangonana ve ny tena nahitana azy sa teny ivelany? Taiza? Sorana ny tompo hainao izy zany. Fa maninona ny teny ivelany fa sy tao am-piangonana? Jesosy tamin'ny tantaram-piainany tety ambonin'ny tany. Izy aloha ka mandeha tao am-piangonana. Fa ny tena nahitana ny tantarany dia teny ivelany. Nanao inona teny izy? Nanatanteraka ny iraka na ny ran'Andriamanitra azy. Alleluia. Sika zao eto androany mandray fampianarana no ataontsika eto.
fa isika ny tena ho hita hoe olona matoky amin'ny fanaranan'Andriamanitra. Eny amin'ny mpiaramonina amintsika eny amin'ny mpiarabelona amintsika, tokony isika manamboatra ny toe-pontsika manoloana ny mpiarabelona amintsika. Mora zany tsy sarotra. Saotra tompoko, tsy mora zany. Sarotra zany. Ny mpiarabelona eny koa ne manana ny toetrany. Vao mahita anao izy dia ny anazy ny tiano avoaka. Fenao kosa tokony iseho hoe inona ianao? Mpanaradian'i Jesosy ianao e. Hitory ny fahasaran'i Jesosy ny fisianao eny e. Hitory fandresena ny fisianao eny e. Hitory fahombiazana ny fisianao eny e. Ka na dia kivy aza maro dia inona ny fisianao eny? Hapitraka ny fahakiviana, hanana ny fanantenana fa misy Andriamanitra. Hatonga azy tena olona hiverina amin'Andriamanitra indray. Noasy nanatsiny. Arak'ilay niteneniko tery am-boalohany teo, mety nanome sineny Noa eny maro e. Dadabe Noa, hazo sara be azonao teo igny ve sy nanaovana trano ny mety tamin'iny fa ino ny ty sambosambonao ty? Fa le trano no eritreretin'ny vavan'ny olona rehefa tonga ny safi-trano, nakaisa. Letika ne raha trano natao e. Fa sy ny sakafo na hono ny trano dia lasa sambo. Fa sambo ihany ny afaka naninona teo. Dikan'izany misy tenitenen'ny olona androany, ohatry ny marina mpitenenana. Fa ny tena mahasoa asika ny manaraka an'Andriamanitra. Ny tena mahasoa asika ny manaiky ny teny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Amen na. Izay ihany koa ny voalaza tamin'ilay nambara teo. Noa voalazany a, Daniela ihany koa voalazany. Daniela toko fahenina. Dovaka isika manomboka amin'ny 9:20. Ary no tonga teo amin'ny lavaka izy, dia niason'ny Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny ny teny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona ô, moa Andriamanitra izay topoinao mandrakariva, avonjenao amin'ny liona va. Namaly ny mpanjaka Daniela hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ene ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona sy andratra. Satria fahamarinana no hitany tamiko, ary teo anatrehanao kory mpanjaka ô. Tena nino? Tsy nanao rasy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasaina nakarina tao an-davaka Daniela. Dia nakarina avy teo an-davaka Daniela, ary sy hita nisy naratra ra Daniela, satria nino ny Andriamanitra. Aleluia. Izay eto ambonin'ny tany ny sy anaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Liona aza, asa fiteninina ry ny resan'Andriamanitra amin'ny liona. Fa Andriamanitra ny teny tamin'ny liona hoe: mikitia eo. Ny tenin'Andriamanitra ny nanamarina rehefa napekarina Daniela avy eo an-davaka, dia ny savana ny vatany, tsisy nadia ratsakely akory azy hoe mba nanandrana ihany eny ny liona fa sy nahinana. Sy afaka nanandrana. Inona ny nahatonga ny Daniela voaro tamin'io? Inona? Misy olona miteny hoe rehefa tonga am-piangonana dia voaro. Tia. Fa mila misy inona ao anaty? Fahamarinana. Nambara miariary, satria marina Daniela, dia niaro azy Andriamanitra. Hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, hiaro anao Andriamanitra. Mety efa miao ao be mifahavaly te hamely. Lionanao na ve sy hamely? Fa noho ny amin'ny fahamarinana dia niaro an'ity lehilahy ity Andriamanitra. Dia hoy ny voalazan'ilay mpaminany vakisika tany am-boalohany, niaro an'izy telo reo Andriamanitra ka nahavonjy ny tenany izy noho ny amin'ny fahamarinana ny ainany. Mampalahelo ny zavatra ataon'ny devoly amin'izao anatina fiangonana.
misy sampiara-miangona zao a dia ny ray a natao mpitaty-dresaka fotsiny fantatrao anga ianina fantatrao ve ianina izy zany le mananina iny izy fa maninona iny ange oninkahanina ny anina otrinona reny karaha maniny hay sisy zareo ato tsy haiko aloha raha mba fantatry io olona nitondra n'io resaka io ka raha afaka piso ho tonga amin'io feo io dia mety tsy teny izy fa inona ny nahatonga azy nitondra n'io teny io ny eritreritra izy fa izy ny rôle ao an-tanàna tandremo fa toetra sy tiany Jesosy ninona nampiova hevitra Jesosy ndray andro efa nitantaraiko teto le vehivavy tratra ny zangazanga le saika atao inona izy iny ny nahatonga n'io vehivavy io tonga teo amin'i Jesosy dia feon'olona ray ny nahita azy nanao ny nataony dia olona firy ny tao andamosiny raha vehivavy olona besaka miaraka amin'ny vato saiko fandiniana baiboly angano nahatonga anahasapany ity fa sy olona rivo rangano nahita ny vehivavy io tao fa olona ray sendra nahita oy Maria Magdalena marina dia lasa izy nitady olona malaky inona andoha vola amina film aza atao Maria Magdalena dia le aiza dia nitadinina ndray zay nahita dia mitady hafa koa iza koa reny mba hitatarako an'io iza koa reny mba ho tatarako iza vao mahita olona fiadanana efa nahita dia le ray mosy mahafantatra inona ke Magdalena nanenina andao iza nefa rany aza moa Magdalena nefa sy tao teo inona sisa ny tondrony toerana sisa ny voatondro teo andao akavato dia hitoraka fa ny olona ohatr'izany ataon'i Jesosy miala maina rehefa tonga teo amin'i Jesosy tratra hitanay nefa ilay miteny hitanay io sy nahita akory fa hoanakay ny nataon'i Jesosy tonga dia petafo efa nahita nareo zaniko fa alohan'ny petafana azy zay rehefa loha sao dia sy marina fa mila marina ny zanak'Andriamanitra ozy fa rehefa nitenenina hoe zay marina nitoraka dia naninona daholy sy natazona ny rasa-tanany sy vavolombelona amin'izany ozy ny rasa-tanana fa nihitako ozy ohatran'ny mbola sy marina reto toetra sy tiany Jesosy ny tsy marina raha misy karazana fahalemena hitanao inona ny anjaranao vavaka hain'Andriamanitra taony tsy nampahitanao an'izany tsy zany ve hainy atao ahodiny fotsiny ianao dia tsy hitanao io fa rehefa natao hitanao dia mivavaha ny any sasany efa zavatra miafina ao anaty tokantrano dia izy ndray ny mamoaka inona amin'ny gazeteria nena sy mety ny ao aminay ao sy rary ny misy ny ataony ny anay ao sasany moa ny vady ny ataony rangahy sy mety ny ataony rangahanay dadabenareo zany tezitezitra iray na vadika ny ankizy tapika rangahy sy mety ny ataony ny ankiziko fa mivadika izy io fa nataon'Andriamanitra hitanao ataonao inona aoka iaina amin'ny fahamarinana amen ty lehilahy atao hoe Daniel ty dia nambara ny tenin'Andriamanitra ny aina tamin'ny fahamarinana
ary izy nanapirofo tamin'le mpanjaka ny resaka taminy zaho izy a dia marina eo anatrehan'Andriamanitra ary marina eo anatrehanao kory mpanjaka. Raha sy marina tamin'io mpanjaka io izy sy sahiteny an'izany amin'le mpanjaka hoe marina teo anatrehanao ary mpanjaka. Sainao nefa fa ny fahamarinana dia misy ezaka avy amintsika. Misy inona hoe? Misy ezaka avy amintsika io. Marina fangatana ny fanahy masina mba hanamarina antsika fa isika misy mila manao inona ty? Ezaka. Efa hitanao fa sy marina zao ve dia mbola hidiranao ihany. Fa ianao mila mizoro ndao sika ho marina. Efa nitantaraiko teto nisy fotoana ho andray andro nampianatra tanora dia tena nafana be mifoky nampianatra an'le tanora teo. Raha lasa nabavy ndao mba hianatra an'izany miaina amin'ny fahamarinana zany mba tanora mizoro amin'ny fahamarinana. Amen na re zao. Amen. Zako izaho antoetra tsika amin'ny herinandro ty. Maro amintsika ho voazaha toetra amin'ny herinandro ty. Dia amen. Zay very papa fa ampianarana tsany anaraka. Nisy tanora zazalahy anankiray niditra anatina taxi be, avy nisy ramatoa anankiray avy nandray pension teo alohany. Le ramatoa moka frena bisy pitika le vola. Sy hitany akory ny lasan'le 10,000 mangovotra be izy namoka frais lasaka teo ambany akekin'le tanora. Ndry le tanora 10,000. Izy rehery natao nahita azy ny giden'ny fanahy masony olona sisy ny herika fa masony izy rehery maninona eo. Ozy le receveur mba mikisakisana kely nareo ao aloha fa mba misy hiditry. I bebe naninona mikisaka fa izy naninona coince. Ramsey mba mikisana kely. Fangady vatongoda be le 10,000. Rehefa aveo pointira 39. Mbola mikisana ihany azafady. Efa nanomboka sy voabata fa navesatra be. Mbola mikisana ihany. Nanomboka nisy ny ala test dia nisy place sy maintsy aninonao izy ipetraka. Tafapetraka. Fa rehefa nanomboka naka an'le vola nisy ny ala amin'ny vola 10 ny nasoriny. Andriamanitra ao tonga saina tena sy marina haverina amin'ny tompony rovitra sy haverina Andriamanitra ao ahoana amiko. Vao nifankahita zay ny alarobia dia nitomany fona ary papa fona ahoana. Tena sy marina fa naninona voazaha toetra. Voazaha toetra tamin'inona nisy 10,000 dia natoko tombany rovitra le izy. Sady tsy azo nampiasaina. Anga misy andray nintsony. Dia ahoana ny aminao raha lahy tena mifona zangana ninona anao. Sangany ny tananjara nga ho marina. Zay manapa-kevitra za ho marina. Hitan'ny tompony etaetana ho marina ny ianao. Engany ianao ho vavolombelon'ny fahasarana fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Sy maintsy miaina amin'ny fahamarinantsika. Atahory Andriamanitra ilay tompoinao. Halleluja. Halleluja. Rehefa hitan'Andriamanitra ny fahamarinan'ilay lehilahy atao hoe Daniel, ato mangotraka izany ianao ve atao anatin'ny lavaky ny liona noana. Ny liona sy hoe misy fatra alika kely chien de salon aza ny feony aza. Misy alika ato aminareo tompoko mba hidio aloha ny alika nefa vavan'le chien de salon ohatriny. Liona nety saingy noho ny amin'ny fahamarinany. Dia nanino ny liona io? Tsy nahakitika azy. Sy hakitika anao ny fahavalonao manomboka androany. Hiala maina ny fahavalonao manomboka androany.
hitondranao amin'ny fandresen'Andriamanitra manomboka androany ndao mba te tanàna mafy ho fideratsika an'Andriamanitra. Fahatelo farany nomeny ato dia le lehilahy atao hoe iza Joba toko voalohany a tovaka isika manomboka amin'ny andininy voalohany hoe iazakazahako dia amin'izay mba malakilaky nisy lehilahy tany amin'ny tany eo za iza no anarany Joba no anarany ary marina sy mahisy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fady ny rasy no andininy fahafolo. Oy dia voly tamin'Andriamanitra sy ianao vanina anao fefa manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanosiny treo ihany no nisongaiko amin'izy rehetra. Lehilahy mariny ty lehilahy ty Satana miala maina dia volo miala maina dia amely mafy Satana tafaresaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra misy no zay rehefa nahitan'io dia hoy dia volo hitako ka tena tahina ny famboleny, tahina ny fitadiavam-bolany, tahina ny fiainany kenao ane ny miaro azy fa maninona Andriamanitra nanapa-kevitra hiaro azy anefa amin'ilay voalazany amin'ny andininy voalohany satria lehilahy marina izy. Ry havana indraindray isika amin'ny maha-kristianina sika te hanome siny an'Andriamanitra rehefa mangotraka ny ady sy miangatra Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra sy miangatra izy raha miaina amin'ny fahamarinana isika hiavaka io fiainantsika io mpandresy isika sy mahalaitra anao ny aretina sy mahalaitra anao ny olana. Izy loka mandalo izato etry saingy diso lalana izy raha tonga eo aminao satria ahitany fahamarinanao izy ka dia sy hatateraka ny rasy eo amin'ny fiainasika izandry. Alleluia, alleluia. Ty ray farany ty mo asa spesiala ve fa tian'Andriamanitra hoentina andresen-dahatra asika fa na dia miprograma an'Andriamanitra ny amin'ny fahafatesan'ny olona anankiray ene ny olo marina mahazo maka prolongation. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo ny andininy voalohany ary tamin'izany andro zany dia narasaiko maty Ezekia ary Isaia-paminany zanak'i Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe zao nilazain'i Jehova afaro ny ankonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engane ka ho saroanao no nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay sara teo masonao dia nitomany mafy izy ary raha sy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia dia tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe zao nilazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro asitrananao aho ka raha afaka piso dia akatra ao an-tranon'i Jehova ianao ary ampiko 10 taona ny andronao sady hamonjy ianao tsy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjaka ny Asiria aho ka hiaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy ny amin'ny Davida mpanompoka. Ty lehilahy ty izaka mandahatra ny fiainana eto ambonin'ny tany. Andriamanitra mandahatra dia Andriamanitra ninaka azy sy normal ve zany fa inona kay nambarany tena efa nanao ny farahieriko amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Tonga ny teny ty hoe sy mesy miala eto mbola te izanona Andriamanitra. Marina loatra ny nataoko teo aminao mba omeo prolongation ahy nazo firy izy ataon'Andriamanitra aminao ane zany na dia zavatra efa tokony ho rava aza eo amin'ny fiainanao noho ny amin'ny fahamarinana iainanao overin'Andriamanitra ny rava rehetra overin'Andriamanitra ny potika rehetra oneran'Andriamanitra nefa nangalary ny fahavalo overina aminao zany
men sy maintsy ataosika kosa ankatoavy Andriamanitra ndao androso hatrany amin'ny fanompona aza mba isan'ny olona miverin-dalana raha miverina ny gauche miverina ny droite ianao kosa androso foana amen sy hemitra amin'ny feon'olona zany ianao sy hemitra amin'izay lazain'olona zany ianao fa ndao androso foana amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra sangano ny tanany raha voarainao ny afatra saorana ny tompo ndao sika isangana amin'ny toerana misy asika dia vavaka sika amin'izao fotoana izao ambarao anatrehan'Andriamanitra fa ianao dia olona iaina amin'ny fahamarinana samy mivavaka tompoko raha eo misaotra anao izay lehibe ny fitiavanao Andriamanitra misaotra noho ny amin'ny fahasaranao ndreto izay tompo hiverina tanteraka amin'ny fanarahana anao hiaina amin'ny fahamarinana satria anao no Andriamanitra mamindrafo aminay raha mety misy zavatra ny ainanay nandeha tamin'nisy fahamarinana izahay aoka kosa tena olona araka ny sitraponao zay Andriamanitra tompo zay manapa-kevitra fa hiaina amin'ny fahamarinana terinandro ty any dia ahita fahasarana ahita amin'ny fahalebiazana ahita amin'ny voninahitra ao sitrana ny marary mivany olany manana olana satria tompo ianao saotra Jesosy anginitsika petra amin'ny fonao ny tanana ilany dia asany rato ny ilan'ny fahivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo naniraka ianao hitondra izany teny zany tompo ianao no mahita ny etaetapony tsirairay avy zay vonina iaina amin'ny fahamarinana Jesosy ianao ny amahany olana misy eo amin'ny fiainany anasitrana ny aretina hiditra zay hatramin'ny adiny vangio ny tokantrano tsirairay avy tokantrano tena manana tahotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ao foafoa ny tananao dia misaorana Andriamanitra